Iny ary mpijery ajaina dia tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra mateviny antsika amin'izao ora izao kotolorana ny araba ary no izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana ihany koa anjoy izany hatramin'ny farany ny fahatapahany herinaratra teto Antananarivo renivohitra ny fanomanana ny fividianana loholona ary ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika indrindra ny teti-bolam-panjakana 2024 sy 2025 no isan'ny hitantsika ato anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity andeha ro santaritsika avy hatrany amin'ny tontolo ny fiainan'ny mponina andavanandro ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Saika tapaka avokoa ny herinaratra teto Andrenivohitra androany misy tamin'ireo faritra maro teto Andrenivohitra no tapaka efa hatramin'ny alina saingy mbola nitondra izany fahatapahan'ny jiro izany nandroany tontolon'ny andro ny andindininy avy hatrany andeha arahantsika. Tsy mbola mifarana tanteraka ny delestazy eto Andrenivohitra sy ny manodidina na dia teo aza ny fampanantenana ny faranan'izany nanomboka ny tapaka ny volana novambra teo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jirama. Faritra maro toy ny Tetsyvandry, Alarobia, Soavimasoandro, Analamahitsy, Ampasapito, Itosy ary maro hafa no niara-ny fahataparan'ny herinaratra io maraina io. Nisy tamin'ireo faritra ireo no efa niaina tao anatin'ny aizina ny alatsinainy alina saingy nitohy ny maraina izany. Araka ny fanazavana voaray dia vokatra ny fahataran'ny famatsiana solika no nahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Tsy ny eto Andrenivohitra sy ny manodidina ihany no niara-ny fahatapahan'ny herinaratra fa hatrany Analavory ihany koa.